Faly miarabantsika tsirairay avin-drehitra sy ity zoma fa 30 ny volana jiona ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nome ny tompon'andro sy tompo-piainana ary narovany amin'ny ratsy rehetra ihany koa. Melo andirantsika mofonainan'io dia hiara ivavakisika. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa velonaina ary namposahanao ny masoandro anio. Mangataka aminao ihany koa mba haposaka ny fahazavanao aminay ary koa amboly zavatsoa aminay sy hitoetra amin'ny tokantranonay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mpanamasina. Nalaina amin'ny Eksodosy 3:17 manao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranaka-reo faramandimby zany, mba ho fantatrareo fa izao no Jehova izay manamasina anareo. Amen. Satria famantarana mampiavaka ny Israely ny sabata rehefa nivoaka ny tany Egipta hiditra any amin'ny tany Kanana izy ireo, dia ny sabata koa ny famantarana mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny rehefa miala amin'izao tontolo izao izy ireo ka miditra amin'ny fitsarany lanitra. Sabata dia famantarana ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona, famantarana fa manaja ny lalàna izy ireo, mampiavaka ny olona mahatoky amin'ny mpandika lalàna zany. Avy teo amin'ny andraraona dia hoy Kristiny momba ny sabata. Ny sabata koa izy no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby zany, mba ho fantatrareo fa izao no Jehova izay manamasina anareo. Hitantsika zany amin'ny Eksodosy 3:17. Zany hoe ny sabata zany nomena an'izao tontolo izao ho famantarana ny mahampamorona an'Andriamanitra, dia famantarana ny mahampanamasina azy ihany koa. Ny hery izay nahary ny zavatra rehetra no hery izay mamorona indray ny fanahitsika mba hanampitoviana aminy. Famantarana ny fanamasinana ny sabata zany ho an'izay manamasina azy. Ny fanamasinana marina dia fiainana mifandrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fitovitoetra aminy, raisina amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo fitsipika maneho ny toetran'Andriamanitra zany. Ary ny sabata ny famantarana ny fankatoavana izay mankatoa ny didy 4 amin'ny fo dia hankatoa ny didy manontolo ihany koa. Hamasinina amin'ny alalan'ny fankatoavana izy, na ho antsika na ho an'ny Israely. Ny sabata dia fanekena mandrakizay. Ho an'ireo izay manaja an'ilay andro masin'Andriamanitra, ny sabata dia marika amantaran'Andriamanitra fa izy ireo dia olom-boafidiny. Fanomezan-toky zany fa ho tanterahan'Andriamanitra amin'izy ireo any fanekena. Fa marana anazy dia tadidio fa ny didy 4 ao amin'ny didy 10 no izy irery ihany no misy ny tombo-kasehan'ilay ampanao lalàna lehibe. Ilay mpaharin'ny lanitra sy ny tany mitondra ny anarany izay rehetra mankatoa an'io didy io, ka azy ireo avokoa ny fitahiana rehetra avy amin'izany. Ny engane mba tsy ho amaivainao tokoa zany fa tahaka ny mahafamantarana azy eo amintsika sy amin'Andriamanitra no andraisantsika azy fa zava-dehibe tokoa ny manaja izany. Avakisika, saotra anao izay ray hoany amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotra anao izay mamerina aminay indray fa misy tokoa ny famantarana eo aminao sy ny vahoakanao, ka anisan'izany ny didy 4 ampio izay mba handeha amin'ny-pahamarinana, ho tean'ny fahamarinana ihany koa, ka hanaja izay rehetra efa napetraka ao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.